Hello guys! Mba tsy veriberena reto teny reto be foana dia andaontsika mba hijery expression afaka hanolontsika azy indray. Voalohany ny hoe what izay midika moa zany izy amin'ny teny malagasy hoe inona na hoe maninona dia hojerentsika hoe inona avy ireo expression izay afaka hanolonao an'izay zany. Ampiasaina moa izy io rehefa ohatra ka misy ohatra hoe misy olona miresaka aminao zao dia tsy azonao tsara ny tenin'ilay olona dia tianao antaniana izy hoe inona ny teneninao teo sy ohatran'izay dia afaka ampiasainao ny hoe what did you say? Izay ihany koa afaka ampiasainao izay what did you say izay rehefa ohatra ka misy olona fampiresaka aminao zao dia tsy mahafinaritra anao be loatra ilay zavatra teneninanao ataontsika hoe somary tesitra ianao mety hoe manavotoana ilay zavatra teneny dia afaka ataonao ampiasainao tsara ihany koa izay ohatra hoe what did you just say? Na what did you say? Izany hoe ohatra hoe miteny ohatra hoe misy miteny zao ianao hoe ndriky raha tsy saina dia tsy mety aminao izay fa malahelo ianao na mety tesitra ny amin'izay zavatra izay dia amin'ny teny malagasy izany ohatrany hoe inona tsara ny teneninao teo? What did you say? Ity manaraka ity indray dia somary informel zany hoe tsy dia tena poli be, tsy tena mahalala fomba be zany ary ataontsika amin'ny teny malagasy dia ohatrany hoe inona? Ohatran'izay mihitsiny ilay hoe ohatran'izay no fanonana azy. Anisan'ny tena commun be ihany koa ny hoe come again izany hoe mba afaka averinao ve izany azafady satria tsy azonao tsara ilay zavatra notenenin'ilay olona. Ary farany dia ny hoe sorry na hoe excuse me na ihany koa pardon me. Ireny zany afaka hanolonao mba tsy tenenanao foana zany rehefa misy zavatra tsy azonao hoe what dia ireo afaka hanolonao azy tsara. Manaraka ny sorry izany hoe tazomitsika an'ilay sorry teo izy io miasa foana moa zany ireo teny ireo dia andao mba hosolontsika indray amin'ireto teny manaraka ireto. Voalohany dia ny hoe my bad. Izy moa zany tsy dia tena ohatra hoe tsy dia tena vokatry ny fo be loatra ohatra ny hoe azafady ohatra hoe tsy sincère tsara zany ilay izy ilay olona miteny azy ohatra ny hoe mba manao azafady fotsiny zany izy. Eo ihany koa ny hoe my fault. Ilay sorry aloha zany midika hoe azafady na miala tsiny ihany koa. Raha te ho mahalala fomba kokoa ianao miresaka amin'ny olona tokony antsaina kokoa afaka ampiasainao ny hoe I apologize. Manaraka dia ny hoe I was wrong about that. Eo ihany koa I owe you an apology. Farany dia hoe I hope you can forgive me. Izany hoe mino fa mba hamelà ianao. Mialohany hitohizantsika anatin'ny fanazavana dia mariako kely hoe misy amintsika ny maniry ny hianatra an'izany hoe teny anglisy zany dia hianatra expression hafa ianao mety hoe tsy dia tena ampy anao loatra ilay zavatra zarainay eto amin'ny page dia izahay ihany koa dia manao cours en ligne izany hoe raha mila fanazavana momba an'izay ianao dia manasa anao hiditra any amin'ny MP na avatra miafina raha te hafantatra misimisy kokoa momba an'izay ianao. Ny farany hojerentsika dia ny hoe thanks izany hoe raha tsika malala ny dikany hoe misaotra. Voalohany afaka ampiasainao ny hoe that's very kind of you na that's very nice of you na ihany koa hoe that's very thoughtful of you. You made my day. You made my day. Izany hoe fomba iray ihany koa zany afaka ilazana hoe thank you. Thank you so much. You're awesome na you're the best. Hoe afaka nolona daholo izay ny hoe misaotra. Dikan'izay moa hoe mahafinaritra raha ianao. That means a lot to me. Izany hoe misaotra betsaka midika izay hoe zava-dehibe amiko izany. Ny farany raha ohatra ka misy olona zao ataontsika hoe manao surprise anao dia tsy hitanao izay tenenina dia afaka ataonao koa afaka lazainao koa ny hoe I don't know what to say. Izany hoe tsy hitako intsony izay lazaina mitovy amin'ny thank you avokoa izay rehetra izay. Dia izay indray andro expression vitsivitsy natoroka anao androany ampiasao indray ireo ary rehefa te ampiasa ny ohatra hoe what na ny sorry na ny thanks ianao. Dia makasitraka anao ny hianatra amin'ny farany. Goodbye.